entina kosa ampahafantarana ary anomezan-danja ny nahandro malagasy izay afaka miara-dala amin'ny fizahantany dia misy indrindra ny hetsika izay toto-saina ny 2020 hatramin'ny 30 aogositra ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny mikasika izay indrindra ndeha ho jerentsika atao anatin'ity sary manaraka ity. Manana sakafo ara-boajanahary isan-karazany i Madagasikara. Tsy fantatro eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena nefa hatreto ny nahandro malagasy. Entina ampahafantarana ary anomezan-danja ny nahandro malagasy izay afaka miara-dalana amin'ny fizahantany dia misy indrindra ny hetsika izay toto-saina ny 2020 hatramin'ny 30 volana aogositra ho avy izao izay etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Ny arena ara-boajanahary ny Madagasikara, ny nahandro mampiavaka ny faritra 2020 no aranty mandritry ny hetsika. Ny hetsika izay karakarain'ny Ali 20 moa zany dia ny salon gastronomique touristique izay atao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny 27 ka hatramin'ny 30 août ho avy izao. Dia ny zavatra mety ho hitantsika ao mandritra an'io ho avy ao ny parc zoologique botanique de Tsimbazaza ampiseho ny biby ampiranty izy ny aran-javaboary sy ireo biby izay nisy ary mbola misy eto Madagasikara mandritra io fotoana io. Ny gastronomique izay ny eo amin'ny resaka tourisme dia ny resaka gastronomique miezaka izahay nanasa ny 22 régions ampiseho sy ampiranty ary ampafantatra antsika malagasy na ny vahiny izay tonga eto ny sakafo na ny gastronomie mampiavaka anazy tsirairay aby ireo. Dia misy ihany koa moa zany ny ataontsika chaîne de valeur ny atao hoe gastronomie tafiditra ao ny équipement ny art de la table ny décoration ary ny rehefa mety momba ny métier de bouche rehetrarehetra mandritra ny fotoana io. Be da be ny salon izay efa nandalo teto Madagasikara sy tazanay tany ivelany sofianatra ositsika gasy. Tsy afa-misaraka amin'ny fizahantany ny sakafo ankoatry ny malagasy, kendrena ihany koa ny vahiny ao anatin'ny hetsika. Marihana fa ny vokatra hita eto Madagasikara avokoa no aranty mandritry ny hetsika momba ny nahandro sy ny fizahantany izay toto-saina ny 2020 hatramin'ny 30 volana aogositra eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina.